Zadonona fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp Tsaralalana akaiky ny pompier. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Arrive Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. GSI, université privée habilitée par l'État. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana ou Atsikare. Socavitre, magasin Sharp Tsaralalana akaiky ny pompier. Arrive Center. GSI, université privée habilitée par l'État. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana an'olotro anao niva. Ny fahasivy amby roapolo novambra ho avy izao no ivoaka eny anivon'ny distrika tsirairay avy ireo lisitry ny fidy hoy ny filohan'ny seni rakotomanana hery tsisy ny fiovana birao mpifidianana iray avy isaky ny komina no anatanterahana ny fifidianana eny anivon'ny distrika. 10 miliara dolara ny vola very no ny trafika sy ny afera momba ny renan-kibon'ny tany nandritra ny 15 taona. Nanomboka ny taona 3 no efa fantatra fa hatramin'ny 500 tapitrisa dolara isa-taona ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana no lasa ny mpanao bizina. Anolotra tolo-dalàna hanovana izany ireo matianina amin'ny renan-kibon'ny tany. Ny banky iraisam-pirenena sy ny CITES no mibaiko ny gouvernemanta malagasy amin'ny famadihana ho vola ireo andramena eto amintsika. Hatramin'ny faran'ny volana desambra ny daty fetra hanisana izay nofaritan'ny banky iraisam-pirenena. Hatramin'ny 10,000 ny fanisana nefa ny mbola tsy vita hatreto. Ny tokona indray ny mpianatra teny amin'ny Polytechnique Vontovorona androany tsy fandraisana afa-tsy-pianarana nandritra ny 3 volana no antony. Tsy nisy ny mpianatra voasambotra mbola itony hetsika rano fanazavan'ireo mpianatra. Tsy nilamina ny toedra raha ao Frantsa, raikitra indray ny fifanjevona tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Saint-Denis ao avaritry Paris. Nisy mpanao vy verniay ny vehivavy iray nanapoaka tena androany tany an-toerana. Arahinao afaka fotoana fony andindiny vaovao. Manatona ny matianina araingo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp Tsaralalana. Misy ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sevrin sy Sharp. Tsy adonona ihany koa ny fourne micro-ondes amin'izay habeany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao ary indrindra ny ao amin'ny cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Azadonona fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp Tsaralalana akaiky ny pompier. Zao zareo ary ity misy afatra. Ny finosana ihany no niova ny vovon-tsavony Peril fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron. Toraka izany koa ny fiasany, mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra. Misy ny finosana 30 grams, 20 grams, 500 grams. Vovon-tsavony Peril, aimez la vie. Sous le parrainage de l'Association malgache des DRH d'entreprise, en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie, le groupe Star organise son salon du recrutement les 27 et 28 novembre 2015 à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. Une occasion pour découvrir les métiers du groupe Star, faire des entretiens d'embauche sur place, participer aux conférences et ateliers. Entrée gratuite de 8h30 à 17h non-stop. Venez accrocher une étoile à votre CV.
Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Mahery, mafana. Aiza kosa e nareo ve dia tsy manana dimapolo ray andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa kabinet. Soc à vitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ronono mandromano tsara kalitao no iam. Matsiro sy be otrikaina, iam dia feno vitamine A, B1 ary D3. Manome angovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no iam. Mahasalama na ny kely na ny lehibe, na ampifiry na aiza tsotra na mifangaro, tsy misy toy ny iam raha te havitribitrika sy akafy. Iam fifaliana hatrany. Yarrive Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarrive Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarrive Center. Au fitokanana ny service ny radiothérapie miara-miasa amin'ny ordre national des médecins ny polyclinique ilafy dia manasanao anatrika ny journée porte ouverte ny zoma 20 novembre 2012 sy 2010 avy zao manomboka ny 10 ora maraina. Hitanao amin'izany ny teknôlôjia avolenta mikasika ny fitsaboana ny homamiadana. Misy ihany koa fifanankalozan-kevitra iarahana amin'ireo manam-pahaizana malagasy sy vahiny. Votre santé, notre priorité. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, paramède GSI Bypass, diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Taos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Fiara-bidy-goavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Ahitan'ireo fitaovana elektrônika maro toy ny bafle, subwoofer, TV LED sy ny maro hafa. Maro azo hisafidianana tsara ihany koa ny réfrigérateur sy ny congélateur na amin'ny lokony izany na amin'ny habeany toy izany koa ny refroidisseur. Ventilateur, climatiseur, chauffe-eau électrique. Hitanao eto magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna daholo izany rehetra izany amin'ny vidiny mirary dia mirary. Ary ireo tany koa amin'izao ankatoko ny fety izao ireo petit électroménager, ny rice cooker, micro-ondes, ny four électrique natao ho zakany fa efa amin'ny vidiny rehetra. Toy izany koa ny lampe chargeable sy ny groupe électrogène araka izay safidinao.
fa tsy azo adinoana ireo machine coudre maro karazana mitondra ny marika Avelente, Saint-Georges sy Vista nefa ny avidiny mora tokoa. Tongavana mitsidika magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna fa ho afa-po tanteraka ianao na amin'ny vidin'entana na amin'ny kalitaony ary indrindra fa amin'ny fandraisana. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Tompoko lahy sy tompoko vavy miarabantsika rehetra ry manasa ampitiavana, manasa ampanajana iaraka aminay hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny toe-karena anolotra tolo-dalàna mba hamerenana ny arena ankibon'ny tany ho fananam-bahoaka sy entana mampandroso ny firenena ny fivondronan'ireo matianina sy ireo mpiantsehatra amin'izany eo anivon'ny FEDMIN sy ny syndicat SPMM araka ny fanazavana. Nentina izy ireo teny amin'ny hôtel Colbert tamin'ity androany ity dia ireo vahiny izay tonga eto no manjakazaka amin'ny sehatra ny fitrandrana ny arena ankibon'ny tany amin'izao fotoana izao ka sady mampitombo ny sehatra tsy manara-dalàna izany no tsy mampidibola ho an'ny fanjakana saingy mamoaka kosa ireo vahiny manambola raha ampitahina amin'ireo mpandraharaha malagasy io ihany koa moa ny tsy fisiny ny lalàna mazava miaro ny tombotsoa ny mpandraharaha sy ny mpitrandraka madinika manoloana izany. Maro lafy ireo teboka izay nasongadin'ireo mpiantsehatra tamin'izany ary nambaran'izy ireo fa mila fanovana. Fa ny ampanazavana eo amin'ny fanadihadina natao ny Feizoro Rafaly. $10 miliara no vola very no ny fanaovana trafika ny arena ankibon'ny tany teto amintsika tao anatiny 15 taona. Isan'izany ny safira sy ny volamena ary ireo vato sarobidy hafa. Tsy ireo mpitrandraka malagasy anefa no mitavana izany vola tsy niditra tamin'ny fanjakana izany fa ireo vahiny mpanambola toy ny sinoa sy ny karana. Voakasika izany ny sehatry ny volamena. Fanapahakevitra tsara ny fanalalana ny fandrarahana amin'ny volamena mba hampitomboana ny tahirim-bolamena ao amin'ny banky foibe raha ny fanazavan'izy ireo saingy tsy maintsy ampiarahana amin'ny fiarovana ny tombosoa ireo mpitrandaka malagasy zany. Mba stopper le trafic fa tsy tompo tsy stopper le trafic mihitsy ary zay le teny aminay hoe raha libéralisena le izy fa tohanana ny mpandraraha teratany malagasy tsy le sarisary ny malagasy fa le tena teratany malagasy satria karana be lehibe ao anatin'io sehatra ny volamena io dia raha ohatra tohanana atao mazava ny lalàna tohanana azany tohanana zany tsy resaka hoe financement fotsiny, tsy resaka hoe teknôlôzia fotsiny, tsy resaka hoe lalam-barotra fotsiny, tsy resaka hoe sécurité araka tenen'ny ramatoa député zay tena marina satria tena mahavayvay mihitsy nisy toerana misy arena ankibon'ny tany rehetrarehetra fa tohanana amin'ny lafiny ankapobeny zany hoe tena misy politique nationale mihitsy anohanana an'io satria mamelona olona 5 millions de personnes faravakely. Ny taona 2024 sy 2023 no efa fantatra fa manodidina $500 isan-taona ny vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana nefa lasa ny am-paosin'ny vahiny amin'ity sehatry ny fitrandrahana arena ankibon'ny tany ity. Mbola mitohy izany ankehitriny mijanona amin'ny fampiasana herintsandriny andreo mpandraharaha malagasy. Hatramin'izao mbola misy vahiny masamandroaka ny malagasy amin'ny tany. Amin'ireo olona ny ambanivohitra amin'ny fahatongavana vahiny tafa ohatra loatra mahazo le octroi de permis ka ato anatin'ity lalàna ty jerena le momba le resaka hoe corruption indrindra fa le olona sy tsy matomatompo satria dia tena misy mahazo permis vahiny tonga tsy miraran'le olona ambanivohitra fa manao hoe hevitra ratsy mihitsy zany midélogé an'le tambanivohitra tompon'le tany nefa ny lalàna milaza raha mitena monsieur le conseiller teo hoe tokony misy fifampirarahana amin'le tompon'le tany sy le permissionnaire voalaza ny lalàna zany nefa misy tsy manaja an'izay le olona satria tondra vola be izy avy any tondra manam-pahefana izy zany colonel sy ny général dia mitondra tasy. Isan'ny teboka 12 nasingadin'izy ireo androany ny ady amin'ny tsy maty manota fa indrindra ny fiarovana ny mpandraharaha madinika. Tranga iray isan'ny nalaza ny fanakiazana ny vato 7 taona avy any Bongolava an'ny mpandraharaha iray. Porofon'ny olana amin'ny fampiarana ny lalàna ireny raha ny fanazavana ireo mpandraharaha. Raha ny lalàna zany eo mantsy hoe fampiarana ny lalàna fa raha ny lalàna velona zany
tsy manana fahefana anao an'izay izy fa ny polisy de minina anao afaka manao zay afaka mivérifie papier sy ny sisa satria tsy fantatra tokoa ny polisy fa tsy afaka mitazona izy afaka mibloquer entana satria ny lalàna dia mametra mazava fa rehefa ara-dalàna ny laissez-passer dia afaka mandeha ny vato sy ny volamena ara-dalàna zay feno araka ny tokony ho izy ary voasonihan'ny commune izay niaviany ilay vokatra. Manodidina ny iray etsy sy iray tapitrisa ny mpiasa mivantana voakasika ny fitrandrahana renakibon'ny tany ataon'ny tanana na ny petite mine saingy tsy misy afa-tsy ny 5 alina amin'ireo ihany no mandohetra amin'ny fanjakana sy manao ny asany ao anatin'ny fanarahan-dalàna manomevahana ny fanararaotam-pahefana sy ny tsindry azo lena samihafa ary mamevahana ihany koa ireo mpanao trafika io zava-misy io raha ny fanazavana ireto manam-pahaizana manokana ireto. Amin'ny 20 novambra izao no anoloran'izy ireo ny tolo-dalàna andaminana izany eo anivon'ny ministera Pia. Isan'ny zava-dehibe moa ny fandaminana sy ny fandrindrana izay hoe fitrandrana ny arena kibon'ny tany izay ankoatra ireo olana samihafa dia miantraika ihany koa amin'ny resaka tontolo iainana zany raha tsy iresaka fa tsy ny fahasimban'ireo tandavan'ala izay siny ny fitrandrahana gaboraraka araka ny efa narahantsika tamin'ny fampahalalam-baovao nandritra amin'izay roa taona izay isan'ny nentintsika teto ny vokadratsy ateraka izany ary tena mila fandaminana izany andrasana moa ny fandalovan'ny lalàna mifehy ny code minier sy ny code pétrolier io izay tsy mifanalavitra amin'izay eny amin'ny antenimiera pirenena fa fampidiraketra hatrany amin'ny 7 sy 703 tapitrisa ariary no tanjona hotratrarina amin'ny taona 2014 ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izany raha fitinina dia fanitarana ny fidiram-bola ary fifehezana ny fandaniam-bola no misongadina ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana amin'ny taona ho avy tsy mbola mandalo eny amin'ny antenimiera pirenena moa ity lalàna ity amin'izao fotoana izao saingy andrasan'ny solombavam-bahoaka fantatra ny momba ny adievitra rehetra mahakasika ny fitsinjara-pahefana Lili Rabiata. Tsy maintsy ametrahana milina firaketana na caisse enregistreuse eny anivon'ny fandoavana hetra manerana ny nosy. Io no voarakitra ao amin'ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2014 anarahamaso ny fandoavan-ketra. Ho an'ny hetra ampidirina amin'ny taona 2014 manodidina 723 tapitrisa ariary ny vinavina. Manodidina 7 tapitrisa ariary kosa ny vinavina ho an'ny vola miditra tsy amin'ny alalan'ny hetra ary manodidina 7 tapitrisa ariary ny fanampiana avy any ivelany tsy averiny intsony. 570 sy 500 tapitrisa ariary kosa ny fanampiana avy any ivelany. Isan'ny nofoanana ao anatin'ny teti-dalàna io ny tsy fandoavana ny hetra avy amin'ny fandoavam-bola. Ho an'ny orinasa vaovao, ny fandoavana hetra farany ambany, 4,000 ariary. Ampiakarina ihany koa ny tahany hetra tsy mivantana alaina amin'ny fandaniana, na ny droit d'assise eo amin'ny fifandraisana sy tambazotra. 700 ny abalaina amin'ny sara-pifandraisana avy amin'ireo tambazotra serasera. Ny entana farany avy any ivelany toy ny zava-pisotro ihany koa isan'ny niaran'ny fitombona amin'ny abalaina. 500 hatramin'ny 200 ny abalaina amin'ireo zava-pisotro misy alkôla. Nasorina kosa ny aba ho an'ny zava-pisotro tsy misy alkôla. Tsy misy ny abaloha amin'ny vovoka paraky voahodina na tsia. Eo amin'ny sehatry ny fiarikarena hatrany ny fizahantany ny malagasy na hoe fizahantany anatiny io no paikady apetraky ny mpandrara amin'ny sehatry ny fizahantany amin'izao fotoana izao entina hanarenana tsikelikely nyity sehatra ity ho amin'ny taona ho avy io fanasongadinana ireo toerana manatantara sy manitona mpizahatany ny avy any ivelany sy ho an'ny teratany malagasy no isan'ny imasona amin'izany miketrika paikady vaovao hiatrehana sahady ny haute saison manaraka ny mpandrara manoloana ny fahavaozana lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahantany tamin'ity taona ity. Mbola ilily Rabiatano mitondra ny farampanazavana. Raha ny tarimarika farany mikasika ny fizahantany, tsy nisy afa-tsy 7 alina sy 1 hetsy ny mpizahatany vahiny tonga teto Madagasikara tamin'ity taona ity. Izany hoe raha tsy lavitra noho ny tarimarika ny taona 2014 izay nahatongava ny mpizahatany manodidina ny 3 hetsy. Hatreto ny faritany mahajanga no mahasarika malagasy indrindra ary hitarina amin'ireo faritra hafa. Manodidina ny 4 hetsy ny mpizahatany eto Antananarivo no manana fahefa-mividy ampiasaina fizahantany raha ny fanazavana ny mpandrara. Antananarivo misy eo amin'ny 400,000 touristes eo. Eto Antananarivo zany mahazaka manofa trano any amin'ny hôtel 3 étoiles miakatra.
dia amin'ny 400 000 touristes zany mahavita mandoa fatrano na ataoko hoe à peu près amin'ny 70 000 ariary par jour any izay zavatra zay mpidikan'izay zany ataoko hoe raha ohatra ka atsaray tsirairay avy atsaraitsika le resaka fizahantany zay a dia azo atao tsara le manao ohatra weekend a any Ambatomanga ohatra. Ankoatry ny olona ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara, ny olona ny herinaratra sy ny olona ny tsy fandriampahalemana no isany mampiematra ny sehatra ny fizahantany. Mbola manaratsy endrika ny firenena malagasy ireo olana ireo amin'ny any ivelany. Be dia be zany ny agence de voyage tratra amin'ny pénalité be dia be tamin'ny grève ny armady farany teo ka tena mbola mieritreritra mafy zareo hoe mbola azo atao risque ve proposer à Madagascar. Ankoatr'izany ny resaka sécurité koa dia anisan'ny zavatra mampatahotra ny olona koa mahita an'ireo zavatra mandeha amin'ireo réseaux sociaux, Facebook sy ireo gazety isan-karazany. Manoloana izany zavatra izany dia manana projet iray antsoina hoe tourisme security izay ahafahana zany sécuriser toerana iray. Etsekilan'izay misy aza ny fiaraha-miasa amin'ny nosy manodidina ao anatin'ilay alliance vanille amin'ny mahafifananana fizahantany. Ny feo alefandreo nosy rahavavy manodidina no isany mahasarotra ny fivarotana any Madagasikara. Itsika zany dia atao azo lazaina hoe destination filaza azy milamina. Misy ny insécurité resaka hoe tsy mandriampahalemana any misy madinidinika reny. Fa tsy reny mihitsy no ampalazany amparatsy ny lazantsika fa le fivoy satria mantsy zao alotsona misy mpifanina antsika amintsika moa izany voalohany raha tsy nosy rahavavy ao amin'ny ranomasimbe andena dia zavatra madinidinika io raha ohatra voizin'ny olona ary zareo tena misy manao an'izany mba hisy tondana ampizahatany ho any aminy zavatra fantatry ireo mpandraha rehetrarehetra eto amintsika eto zany. Fa ny tokony ataontsika dia resaka communication, any hoe fifandraisana zany. Atao mafy ny communication, atao mafy ny marketing fa aiza ny toerana tsy misy tsisy atao hoe mpisintona mpangalatra madinika. Ny tapaky ny volana Desambra izao raha tsy ahivina no andrasana nomboka hiasa eto Madagasikara ny Turkish Airlines. Efa misy ihany koa ny zotra mampitohy an'i Madagasikara amin'ny nosy Seychelles manao zotra indroa isan-kerinandro sy ny mampitohy an'i Madagasikara sy ny ao Afrika Atsimo. Ireo sidin'ireo no ampitomboana ny taham-pizahatany vahiny tonga eto Madagasikara. Mpizahatany vahiny iray tapitrisa no andrasana andalo eto Madagasikara hatramin'ny taona 2024. Momba ny raharaha andramena kosa hatramin'ny faran'ny volana Desambra amin'ity taona ity ny deadline na ny daty fetra nomen'ny banky iraisam-pirenena tsy maintsy hamarana na ny fanisana ny andramena eto Madagasikara araka ny fanazavany ireo ranom-baovao iray akaiky n'ity dossier ity eny anivon'ny primature eny iray volana sy tapany mialoha ny gadona ny daty fetra io ny 700 latsaka amin'ireo andramena izay vao isa tany amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo no mbola tafiditra ao anatin'ilay inventaire izay atao amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa moa fa tsy avelan'ny tsy taisy miroso amin'ilay appel d'offre na ilay tolobidy iraisam-pirenena i Madagasikara raha tsy vita ny fanisana ireo bois de rose ireo Michela Renardson. Faritra 1.10 eto Madagasikara no anaovana ny fanisana ny bois de rose. Roa amin'izay ihany hatreto no vita dia ny any Sava sy Analanjorofo izay ahitana 730 n'ireo andramena izay efa natomboka ny saina ny volana Janoary 10 sy 20. Araka ny fanadina nataonay ny banky iraisam-pirenena sy ny CITES no mibaiko ny gouvernemanta malagasy momba ny fivarotana ireto andramena ireto. Izy ireo no mamaritra ny fotoana farany tsy maintsy avitan'izany fanisan'izany dia ny farany volana Desambra amin'ny ity taona ity. Aorian'io vao afaka miroso amin'ny fivarotana ireo andramena ny gouvernemanta malagasy. Hatreto aloha izany ny fanisana ny bois de rose no mitohy fa tsy mbola misy ny tolobidina momba ireo bois de rose any ivelany na ny eto Madagasikara. Tsika fotsiny zany efa manana ataontsika hoe misy fifanarahana miaraka amin'ny CITES zany momba an'io dia ny efa vita angamba zao zay azoko tenenina ny faritry Sava sy Analanjorofo zany zao ny efa vita ny comptage. Eo amin'ny 39% ny stock total ny inventoriena tamin'ny mois de janvier 2015 antsika zao. Dia any amin'ilay tena misy forte concentration ana stock na bois saisy bois caché i Sava sy Analanjorofo zany ny efa vita.
Izany hoe le tena sarotra sy ngeza indrindra zany ny efa vita dia manenjika le 9 régions ambony zany zao les comités, les secrétariats exécutifs, les comités interministériels amsahana an'io gestion des stocks. Isan'ny fanontaniana iandrasan'ny mpanara-baovaovaly ny hatreto ny hoe tena tsy manana fahaleovan-tena ve ny fanjakana malagasy amin'ity resaka bois de rose ity sa misy afera lehibe manodidina ny fivarotana ireo bois de rose ireo. Raha no voatanterany gazety mpivoaka isan'andro ohatra fa nadidina maro no milaza fa misy trafika omen'ny fanjakana lalana mandeha amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny volana janoary 2024 anefa nolazana fa hoentsitra ny ady atao amin'ny fanaovana afera bois de rose. Izao indray fantatra fa ny banky iraisam-pirenena no tena ao ambadiky ny famerina ny fivarotana n'ireo bois de rose ireo. Ny banky iraisam-pirenena izay mampitrosa sy mampindram-bola ny fitondrana malagasy izany hoe mahalala tsara ny lanjan'ny vola vahiny tokony abdiriny ireo bois de rose ireo. Sakanan'ireo mpamatsy vola ireo ve izany ny famarotana ny bois de rose mba hitohizan'ny fitrosan'ny fanjakana malagasy. Nahoana no mihisatra ny fanisany izany izay efa natomboka tamin'ny fotoan'ny tetezamita. Milaza ho tsy mbola mahafantatra ny isan'ny bois de rose any amin'ny faritra Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Boeny, Dianame na be ny fitondram-panjakana ankehitriny, Feny. Mbola mifono mistero ho an'ny sarambabem-bahoaka ity resaka bois de rose ity. Eo amin'ny resaka politika kosa indray namaly ireo antoko politika sy ireo fiarahamon'ym-pirenena izay nitondra ny fanakianana sy ny aya maro samihafa ny teo anivon'ny seny tamin'ity androany ity. Tsy mitombona ny ayan'izy ireo manoloana ny mety ho tsindry sy fanerena kolaka ireo mpifidy lehibe hoy ny filohan'ny seny Hery Rakotomanana ny 27 ny volana novambra ho avy zao no ivoaka eny amin'ny district tsirairay avy ny lisitry ny mpifidy izay nalaina teny amin'ny lisitry ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izay namoaka ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna faranteo na izany aza tsy isy iova ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana taorian'ireo fanakianana sy fanamarihana maro samihafa nentin'ireo antoko politika sy fiarahamon'ym-pirenena eny anivon'ny district no hanaovana ny fandatsaham-bato izay ahitana ihany koa vata fandatsaham-bato iray ho an'ny commune iray izany hoe ireo mpifidy vaventy zany miakatra eny amin'ny district saingy mizarazara isaky ny mpirofandatsaham-bato ny commune izay efa natokana ho an'ny commune misy azy ireo mpifidy lehibe rehefa amin'ny fotoanandro ny fifidianana mitondra ny ampahampanazavana mahakasika izany ny filohan'ny seny Rakotomanana Hery. Dia au niveau-ny commune zany no tokony ho bureau de vote zany hoe tokony nandeha tany amin'ny commune mihitsy zany ny bureau de vote fa noho ny mahafohy ny fotoana noho ny enti-manana sy ny zavatra isan'ny tokony moa zany dia nosotomina nakeo amin'ny district zareo fa isaky ny district amin'izay misy bureau de vote par commune. Zay zany ny teboka anankiray voalohany. Ny teboka anankiray faharoa tsara ho fantatry ny be sy ny maro ihany koa zany dia eo amin'ny fanatotosana an'le liste collège électoral zany ka raha ohatra ny kao ataontsika bambaray be io liste électorale io au niveau ny district dia mety anahirana ny fomba natotosana an'le izy eo anatrehany hoe amin'izao fotoana zao dia efa betsaka ny conseil municipal no mametra-pialana. Amin'izao fotoana zao dia efa misy ny maire, misy ny conseil municipal maty sy ny zavatra isan'ny tokony zany ka ny hevitra hitan'ny seny zany dia ny hoe le liste zay navoakany tribunal administratif tamin'ny didim-pitsarana navoakany iny no avadika ho liste électorale zany amin'izao fotoana zao. Io zavatra io moa zany dia amin'ny 29 novembre dia tokony ho affiché any amin'ny bureau ny district rehetra zany. Nivoaka nanomboka omalimo nivoaka mpifidianana Vonjomaika mahakasika ilay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay naverina farany teo ho an'ny Tomasina androany ny an'ny Fianarantsoa rapitsy kosa nivoaka ny an'ny Toliara sy ny eto Antananarivo renivohitra ty amin'ny faritra Analamanga ihany koa izany ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina avy amin'ireo commune 7 namerenana fifidianana ireo izay efa tafiditra ihany koa ao anatiny ny mpifidy lehibe miisa 700 sy 700 sy 2,000 sy iray alina izay hiatrika ny fifidianana
amin'io fa 6 amby roapolo ny volana Desembre ho avy izao io. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray miverina ny grevy sy ny hotakotaka eny vontovorona tamin'ity androany ity nivoaka ny campus ny tokona ireo mpianatra fahatarano ny fandoavana ny vatsim-pianarana izy ireo ny voalaza fa antony izany korotana sy fitokonana nasehon'izy ireo izany nanomboka tamin'ny 7 ora moa no nisin'izay ary tonga teny ny mpitandro filaminana nandrava izany torabato samihafa no nitranga teny vontovorona tamin'ity androany ity tranga izay niteraka ihany koa fitaintainana ho an'ireo mponina manodidina izany androany tsy nisy ny naratra tsy nisy ihany koa ny voasambotra saingy mbola mety toy ny hetsika raha ny fanazavany ireo mpianatra raha tsy miva ny famoahana faran'izay aingana an'izay vatsim-pianarana izay araka ny fitakina nataon'izy ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny tanjona Emilio. Assemblée générale mifanarahana mpianatra dia nanapa-kevitra amin'ny mpianatra zany fa hitako ny vatsim-pianaranay tsy manam-bola zay aty nona mpianatra connexion anaty LMD volanga tamin'ny mpianatra foana hatramin'izao satria zay ao anaty LMD ny connexion ety aminay ratsy be. Somary lavalava moa ny faneho-kevitra na ny fanazavana tia ny solotenan'ny mpianatra nentina tamin'ny teny ity saingy no nitabatabany ireo namany dia kely no azo ndraisana tao anatin'ny fandraisam-peon'ny namana tanjona Emilio teny antoerana izany. Eo amin'izay resaka fampianarana izay hatrany nivoaka tamin'ny tendroany ity ny lisitra ireo mpianatra voaray hipetraka amin'ny ilay trano ho an'ny mpianatra eny Ankatso eny na ny Cité Rose izany manana 10 andro manomboka izao ireo mpianatra 800 izay hita ao anatin'ity lisitra ity ikarakarana ny antota taratasy ilaina 700 ny efitrano 400 ho an'ny mpianatra lahy 400 ho an'ny mpianatra vehivavy ireo mpianatra mendrika isaky ny faritra moa no fantenana azo izany raha ny fanazavana teny an-toerana tsy isany ahazo an'ity trano ity intsony kosa ny mpianatra tafiditra ao anatin'ny lisitra saingy tsy mahatonga ny antota taratasiny ao anatin'izay 10 andro nanomboka androany izay fanazavana fanampiny entin'ny solotena ny tale generaly ny croix rano marimarina kokoa. Ny ataon'ny ankizy aloha zany zao misy manifester zay manatona ny administration zay amin'ilay dossier administratif dia misy pièce à fournir any dia akoatran'ilay efa nanana aty zany dia manana taratasy tsara izy mazava hoe afaka mipetraka an'ilay trano dia avy eo tapitra ny 10 andro ka hoe tsy tonga ilay ankizy dia tsy maintsy mampivory an'ilay membre commission indray andinika indray hoe ahoana ny zay reto avy zany fa nisy an'ilay azo avy any amin'ny faritra tsy miova akory tsy miova ilay quota avy any amin'ny faritra fa napetraka tamin'ny voalohany fa tsy maintsy mamory an'ilay commission fotsiny après an'ilay 10 jours zay mbola andrasana koa zany andrasana fatsuela moa zany resaka tsiosirano ny andrasana dia aorinan'izay dia fa eritreretana ny ampidirana an'ilay mpianatra. Ho any amin'ny faritra kosa isika ato anatin'ity vaovao ity tandomdoza ny ala any amin'ny faritra Boeny raha ny fanadihadiana nataon'ny fiarahamon'ny pirenena miantsehatra amin'ny fiarovana ny ala any an-toerana ny 100 zany no efa simba amin'izao fotoana izao antony misy fifindramonina mahery vaika izay mitranga ireo mponina avy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy maro no tongany ary dia miteraka n'izay olana izay tokony andraindraikitra faran'izay aingana ny fanjakana raha ny fanazavana tamin'ity androany ity Michelara narojona no nanangona izany vaovao izany. Raha ny statistika navoaka ny ONF farany teo anelanelany taona 20 sy ny taona 10 manodidina ny 7,900 sy 4 sy 3 hekitara ary dia nidina 4 sy 3 sy 3 hekitara izany hoe aotra 5,900 ny fahasimban'ny alany amin'ny faritra Boeny. Amin'izao fotoana izao raha nivalin'ny fanadinana nataon'ny Komanga GIZ ary ny Actis fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manodidina ny 400 hatramin'ny 900 hektara isan-taona no ala simba any amin'iny faritra iny. Ny zavatra tena mitranga zany dia misy olona mpifindra-monina maro be miditra ankeriny amin'ny faritra ala tatan'ny VOI zany hoe ny voron'ny fotony izay natao transfert de gestion zany sy ny faritra ala tatan'ny fanjakana zany hoe ny station forestière amin'ny fanjakana mandripaka ny ala amin'ny sedazona lalana mazava ho azy mba hanaovana fambolena katsaka
zay zany no tena zava-misy isataona misy foana olona io ary miripaka foana ilay atao hoe sisa nahatyala any amin'ny mifaritra misy anay ripaka avec miaraka amin'zy fitraikany zay amin'ny zavatra tontolo iainana sisa zay zany no danger anankiray danger faharoa misy fifandonana kolotsaina azonareo misy fifandonana kolotsaina zay mety hiteraka zavatra hafahafa any aoriana raha tsy voasoloka sy voakarakara. Manodidina ny 100 isan-kerinandro ny olona tonga amin'ny findramonany amin'ny faritra Boeny, 20 isan-jato amin'izy ireo no avy any Toliary ary 20 isan-jato avy any Fianarantsoa. Ahina ny fanjavonana amin'ny ampahany-manontolo ny alany amin'ny faritra iny raha toa ka 10 isan-jato amin'izany no efa ringana raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana raha ny fanazavana azo. Ny vahaolana mety tokony hojerena amin'izany antanatohatra anankitelo no nijerevana azy. Voalohany indrindra aloha eo anivon'ny fanjakana foibe amin'ny ankapobeny, io no ataontsika hoe politika mpanjakana na politika publika zany. Manarak'izay dia eo anivon'ny région. Eo amin'ny région na amin'ny faritra dia misy ny azo vahana eo amin'ny fafahan'ny ireo chef de région sy ny direction régionale rehetra manao ny asany amin'ny tokony ho izy satria mety tsy hananany ilay fahefana na tsy hanana ny fahafana amin'ny ankapobeny amin'ny arabolo zany na fahefana moa zany amin'ny resaka droit na loi afahany miasa dia ny ambanimbany dia hoe eto amin'ny lafintsika tsirairay avy zany hoe eo amponina amin'ny ankapobeny satria ny droit fondamental ny ataontsika hoe fifindramonina samitsika malagasy eto Madagasikara voalaza ny lalam-panorenana. Raha ny statistika nivoaka farany ihany koa 903 hektara isan-taona ny ala simba eto Madagasikara, manodidina ny ray faingo 4 isan-jato ny tany fandripahana ala teo anelanelany taona 20 sy ny taona 10 hatreto tsy hita mivaingana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana entina misoroka ny fandripahana ala eto amintsika. Ny fandripahana ala izay loza mita tao an'ny taranaka rehetra ary isan'ny tokony hovaindohan-draharaha raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara na ny ala tsinanana izay heverina fa tsy holany araka ilay oam-pitenenana malagasy na zatra amin'izay azy amin'izao fotoana izao efa tandindomindoza tahaka an'izany ihany koa ny tandavan'alany amin'ny faritra laotra Mangoroiny dia izao ihany koa zany ny alany amin'ny faritra Boeny iny ka isan'ny antony anairana ihany koa ny rehetra ao anatin'ny fandraisana ndraikitra araka izay tandrify azy. Iverina eto Andrenivohitra isika ho tapaka ny rano amin'ny faritra 7 eto Antananarivo, izany hoe faritra 7 ao anatin'ny fokotany 2 ambizato zany ireo tapaka ireo raha pitso manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina. Maro dia maro moa ireo rano ireo faritra ireo ny tsara dia ny fiomanana ho amin'izay melony amin'ny 7 ora raha pitso izay mety atapahan'ny rano izany fanatsarana ny tosiky ny rano na ny pression d'eau izay tonga any an-tokatrano sy any amin'ny ireny toerana iombonana fahatsakana ireny no antony ny fanamboarana tsy maintsy atao ka isin'izay fanapahana izay raha ny fanazavana nomeny eo anivon'ny Jiramany vaovao mahakasika ny rano amin'izao fotoana izao izay isan'ny mampimenimenina ny mponina ny fahatapahana efa naharitra fotoana ela ary isan'ny vaovao rasa-panazavana ihany koa arahantsika ny fanazavana indrindra mifandraika amin'izay. Dia misy asa lehibe zany ataon'ny Jirama entina hanatsarana ny tosiky ny rano ambony faritra eo tsy mitozomaka raha vao vita zany raha vao miverina amin'ny lona raha vao vita zany ny asa fanamboarana fametrahana ireo fitaovana ireo dia manomboka miverina amin'ny lona ny famatsiana rano ambony faritra ireo. Izay ihany koa no hiampitantsika eo amin'ny maresaka momba ny fanatanjahantena vaovao isan'ny nandrasany maro ny akon'ny fionan'ny Barea Madagasikara sy ny ekipa pirenena Senegalais ao anatin'ny fiadina ny amboara eran-tany atao any Rosia amin'ny taona 2010 sy 2003 no ohatra ny isa nisarahana omaly taony amin'ny kianja lehibe tao Dakar renivohitra nitondra ny batan'ny fandresena zany ny Senegalais izany nanatompo teo amin'ny fahaiza miaraka sy ny vatana moa ry zareo vahiny ry zareo Senegalais zany raha maromarona kokoa raha niona tamin'ny ekipa pirenena malagasy niady mafy kosa ny Barea tao anatin'izay rehetra izay nisy ny occasion maromaro izay azony ekipa pirenena malagasy saingy tsy nisy loha zany ny baolina niditra tapitra treo raha ny marina aloha zany ny lalana ho any amin'ny fiadina ny amboara eran-tany ho an'ny ekipa pirenena malagasy fantatra kosa fa mbola afaka miandrandra ny fiadina
fiadina ny amboaran'ny Afrika isika amin'ny taona 17 moa no tanterahana izany atao any Gabon ary dia mbola isy ny lalao roa ionana amin'ny Centrafrique izay marina fa efa nomotsantsika teto atandrazana ary isany koa ny fionana ionana amin'ny Angola sy ny République démocratique ny Congo ao anatin'izany fiatrehana ny fiadina ny amboara eran-tany amin'ny taona 17 amboaran'ny Afrika raha maromaro kokoa amin'ny taona 17 sy 20 ho tanterahana any Gabon izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny vaovaoan'ny Frantsa aloha no mbola malaza atreto. Na dia teo aza ny fipoahana asa fampiroroana nitranga tamin'ny zoma alina teo izay namoizana olona 720 hatramin'ny androany dia mbola nisavoritaka ny tany antoerana tsy milamina ny ao Frantsa ao any avaratra Frantsa any amin'ny tanàna antsoina hoe Saint-Denis amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fifampitadiavana amin'ny mpampiroro ny mpitandro filaminana Frantsay mpitandro filaminana telo no naratra androany ary mpanao viverniainy telo no maty vehivavy ny iray amin'ireo kamikaze ireo raha ny vaovao izay nitranga tamin'ity anio ity arahantsika ny fampitinana ny zava-nitranga hatramin'ny androany maraina iarahana amin'ny haingo Rakotarso. 10 andro teo ary nitranga tany Paris ny toy ny fifanenjehan'ireo mpanao asa fampiroroana tao ambadiky ny rarantranga ny zoma lasa teo ao Saint-Denis avaratry Paris 700 metatra manakaiky ny Stade de France vao maraina raikitra ny fifanenjehana sy ny fampitifirana teo mpitandro filaminana sy ny commando misa telo raha ny voafaritra alohatra eto mpitandro filaminana misa telo naratra voalohany ihany koa tao Paris no nisy vehivavy nanao viverniainy nanapoaka ny tenany lehilahy iray hafa ihany koa no maty niaraka tamin'izany mbola karoa ny commando iray hafa namana izay ahina ho Abdelhamid Abaoud ary ifanenjehan'ny mpitandro filaminana olon-tsotra iray ihany koa no maty lehilahy antitra napetrahana azy ireo tao anatin'ny 2 andro lehilahy antitra izay tsy nanapo ny teti-dratsiny tao ambadika izany manoloana ity raharaha ity mikatona ny toeram-pianarana rehetra sy ny birao mpanjakana ao Saint-Denis ao avaratry Paris dodina mitady vahaolana maika ny mpitondra fanjakana Frantsay ary niazo avy hatrany lampanjakana Élysée ny maraina teo ny Prime Ministre Manuel Valls sy ny ministry ny atitany Frantsay andrasana ao anatin'ny filakevitry ny ministra Frantsay androany ny fanekenana tsy ny fanalavana fepitona ho 3 volana ny état d'urgence France ny fampidirana izany ao anatin'ny fivoriam-ben'ny anteny meram-pirenena rampitso ary ny fankatoavan'ny anteny meran-doolona ratsy aivina nanomboka omaly ny vondrona ny iraka manokany Rosiana sy ny Frantsay any Syrie andarika bomba amin'ny tena ny faritra misy ny fanjakana islamika. Vaovao mbola hoarahana ny fivoaran'izany rehetra izany fa mamay ny raharaha ny Eropa amin'izao fotoana izao ny ao Frantsa raha marimarina kokoa na dia misy azy izay fitambaran'ny Frantsay sy ny Rosiana izay ny fanjakana islamika ihany koa dia manangana ady ary mandefa karazana hafatra isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao fa mbola ito izany asa fampiroroana izany ho an'ny ministera an-draharaha-mbahiny eto Madagasikara moa ny mahakasika ny vaovao ofisialy momba izay mety ho teratany malagasy voakasika izany asa fampiroroana izany namoy ainy na naratra tamin'ny zoma farany teo dia tsy mbola misy ny vaovao ofisialy avy eto toerana amin'izao fotoana izao na ny avy any amin'ny marseho malagasy any Paris ihany koa izay no mamarina ny fiarahantsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'ity androany ity isaorany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany niaraka tamin'ny ekipa rehetra tahaka ny mahazarantsika dia ezahana fitinina verina amintsika aloha zany ny ampahan'ireo vaovao izay nentina tamin'ity androany ity ny 7 novembre ho avy izao no ivoaka ny listra ho an'ireo mpifidy lehibe androtsabato amin'ny 7 ny volana desambra ho avy izao raha ny fanazavany filohan'ny seny ery Rakotomanina izay nilaza fa tsy misy fiovana ny fikarakarana ny fifidianana miakatra ny anivon'ny distrika ireo mpifidy lehibe saingy rehefa tonga ny anivon'ny distrika dia samy manana ny birao fandatsam-bato ny isaky ny commune raha ny fanazavana nentiny ity filohan'ny seny ity $10 milliards kosa no vola fantatra fa very noho ny trafika sy ny afera momba ny arena ankibon'ny tany nandritra ny 5 taona nanomboka ny taona 2023 sy 2024 no efa hita fa hatramin'ny 500 tapitrisa $, isan-taona ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana raha $10 milliards izany tao anatin'ny 5 taona no efa very io vola tokony hiditra amin'ny fanjakana io izay very ihany koa noho ny fisian'ny mpanao bizina isan-karazany noho izany dia anolotra tolo-dalàna hanovana izany tranga izay mampiditra
miditra fatiantoka goavana ho an'ny mpitrandraka malagasy ny fanjakana malagasy izany ireo matianina eo amin'ny sehatry ny rena kibon-tany ireo mpikirakira sy mpiantsehatra eo amin'ny petite mine izany ny banky iraisam-pirenena sy ny sitesy ihany koa no fantatra amin'izao fotoana izao fa mibaiko ny gouvernement malagasy amin'ny famadihana ho vola ny andramena eto amintsika maro moa fanontaniana mipetraka manoloana izany satria ny banky iraisam-pirenena dia isan'ny mamatsy vola ny fitondram-panjakana malagasy isan'ny mety sakana na isan'ny mety antony mampitarazoka ny famadihana n'ireo andramena malagasy ireo vola ve izany banky izany amin'izao fotoana izao ny gouvernement malagasy aloha dia tsy hita mazava ny amin'io inona ny tena politika ahafahana tena mife amin'ny fomba mahaleo tena nyreo are-pirenena ireo raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy mbola misy resaka ihany koa ny tioany amin'ny hoe aiza ho aiza ny fanadihadiana momba ireo mpanao afera na bois de rose mpanao afera ny bois de rose izay ambaran'ny fiarahamonimpirenena maro fa mbola mitohy ankehitriny teny amin'ny polytechnique teny vontovorona ny rotsaka andalambe tamin'ny itian'io ity tsy nisy ny naratra nisy kosa ny torabato tsy nisy ny voasambotra fitakina va tsy mpianarana telo volana no nataon'izy ireo efa nivoaka ny lisitra ho an'ireo mahazo ny cité rose na ilay trano vaovao ho an'ny mpianatra eny ankatso eny mazava ho azy maro ny vaovao arahantsika ny fivoarana ho amin'ny rahampitso amin'ity androany ity kosa aloha tapitra ny fiarahantsika tompoko lasy tompoko vavy rahampitso indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny anaran'ny ekipa rehetra no isorana antsika rehetra ny nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ny alalan'ny DSTV tany Antsiranana ny TNTV tany Fianarantsoa ary ny FMA tany amin'ny faritra Atsinanana miaraka amin'ireo manaraka amin'ny internet mametraka ny manapitafa ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. GSI, université privée habilitée par l'État. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralala, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Ny fampalalambavao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre. Magasin Sharp akaikin'ny pompier Tsaralalana. Yarrive Center. Université GSI. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralala.